Miarabantsika rehetra toko lasy toko vavy amin'izao amin'ny fitora siry minitra izao eto amin'ny Foibe toerany fahitalavitra Viva radio sy télé misy moa zany ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao izay anatanteraka fisavana moa zany eto amin'ity toeram-piasana ity ka hoarahantsika mivantana eto ny mahakasika izay zava-misy izay. Efa nanomboka tamin'ny 1:10 minitra teo moa ireo mpitandro ny filaminana ireo no niantrana teto amin'ny Viva Arena Ivandry hanatanteraka izay fisavana izay hatramin'ny orana tonga avan'izy ireo teo moa mbola tsy fantatra mazava ny tena antony izay fisavana izay fa mbola ao anatin'ny fifampiresahana miaraka amin'ireo tompon'andraikitra eto amin'ny fahitalavitra Viva ihany koa moa zany ireo mpitandro ny filaminana ireo fa hoarahantsika mivantana eto amin'ny pejy ny Viva Info ny andindininy izay fisavana ho tanterana eto amin'ny Foibe toerany Viva TV sy radio izay. Mbola ao anatin'ny fifampiresahana amin'ireo tompon'andraikitra eto anivon'ny fahitalavitra Viva televiziona sy radio moa zany amin'izao fotoana izao ny tompon'andraikitra sy ny mpitandro ny filaminana amin'izay tena mahakasika ny antony izay fisavana ho tanterana eto amin'ny Foibe toerany Viva Arena izay ka mbola ao anatin'izay fifampiresahana izay moa zany izy ireo amin'izao fotoana izao. Mbola ao anatin'ny fifampiresahana moa amin'izao fotoana izao ny tompon'andraikitra eto amin'ny eviny Haino Amanjery Viva sy ny mpitandro ny filaminana anatanteraka izay fisavana izay ampahafantatra hoe inona marina ny tena antony ny fisavana eto anivon'ny Viva Arena Ivandry ka ampahafantarana antsika miandalana ihany moa ny mahakasika izay zava-misy rehetra izay. Ie, somary tapaka kely ny jiro taty aminay. Dia efa miverina amiloniny zany. Iso raha ny télé zany mampifandray foana zany tsy amin'ny lafiny teknika araka nambara teo rehefa volana May ohatra an'ity dia andron'ny Afrikana. Ary tadidiko tsara tamin'ny mbola katita kely zany dia rehefa 25 May tsy mianatra. Jour férié mihitsy tamin'izany fotoana zany. Ho fiaraha-miombona amin'ilay ataontsika hoe firaisan-kina africaine. Tao anatin'izany hoe journée de l'Union l'OUA moa zany tamin'izany fotoana fa Union africaine izy amin'izao fotoana izao efa tony akoban'andro tony andro rehetra ny 25 May zany no taty aoriana andro iasana tony andro rehetra dia araka ny nambara teo zany hoe miandry zany tsika amin'ny vokatra rôdy ireo satria miverina fa zava-dehibe loatra ho an'i Madagasikara zany. Madagasikara izay ao anatina atao hoe vanim-potoana ny anaovana ilay fanavozana amin'izao fotoana izao teo zany ny afilany resaka diplomatika vao nisy moa fanendrena ambassadeur misy enina tamin'ny farany teo mikasika an'izany indrindra ary maromaro amin'ireo no hiasa tia Afrika toy ny Maroc, Afrika Atsimo ny any amin'iny Afrika Afovoany iny zany hanao an'izany ataontsika hoe asa mandrara amin'ny lafiny ara-diplomatika ary ireo dia hanana iraka mihitsy amin'ny fanatanterahana satria mbola miandra moa zany amin'ilay tsika hoe fankataovana ny accréditation zany any anatin'ireny satria tsy maintsy alefa melohany amin'ilay firenena nirahana
azy moa ny mombamomba n'ireny ambassadeur vao nitendreny ireny mba hahafantarany ihany koa hoe sao de manana ataontsika hoe zavatra taloha zany misy antécédent sanatry ny vava tamin'ireny olona ireny satria ny olombelona moa de olombelona ihany de mety mba manao fanadidina ihany koa le firenena andefasana azy ireny ny am'izay mety hoe fifandraisany ny amin'ny mombamomba an'le olona de aloha azo ny antoka mikasika an'izay ataontsika hoe tena naja tsara an'ilay ataontsika hoe fifanarahan'ny vienina zay isan'ny mamatotra sy ataontsika hoe mifehy zany na fitsipika mifehy amin'ny ankapobeny amin'ny lafiny resaka diplomasia izany ny anton'izany resahany zany de zao araky ny hoe mila misokatra tsika rehetra atsika hoe diplomasia misokatra kokoa amin'ny lafiny toe-karena zany mety ho resahana am'izao dia rehetrarehetra zay atao na ny fandraisana anjara amin'ity fivoriana atao any Kenya aty na am'izay dia zay ho tanterahana ihany koa any Brazzaville zany ny rapitso ny amin'le fitsidiana mpanjakana zay ho tanterahan'ny filoha io satria ny anton'antony mantsy dia betsaka amin'le hoe fampiasam-bola amin'ireo orinasa sy ny sisa somary gaga ihany zao ny nahita zany tamin'ny fanasavana zay nataony zareo tao anatin'le fiona ny tahirim-bola raisam-pirenena samin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny vola fitantanam-bola zany na ny tarihan'ny ministra Maherson zany amin'le hoe betsaka reo lazaina fa hoe orinasa mijoro ataontsika hoe ankoatran'ireo orinasa tsy anavananarina sy ny sisa sy de ireo orinasa ataontsika hoe toy ny orinasa afakabo tony fa somary nanahitra ihany zany nalala fa amanjatony maro hatrany amin'ny 970 any amin'ireo orinasa lazaina fa orinasa afakabo ny tsy mafena zany fepetra zany hoe tsy mafena ny fepetra maha orinasa afakabo azy dia efa nandraisana mandeha zany amin'izao fotoana zao ny procédure administrative mikasika an'ireo orinasa zay lazaina fa orinasa afakabo raha tsorina fotsiny amin'le fiainana zany de ohatran'ny hoe zany misandoka orinasa afakabo ilay izy fa tsy zay akory dia mety antany ny olona fa inona ny fepetra maha orinasa afakabo ny orinasa afakabo anankiray dia hoentsika amin'ny fotoana manaraka satria efa mbivotra de mbivotra ny fanalavana lava be mikasika an'iny satria ireny de isan'ny istrahantsika amin'ireo fifanarahana maro samihafa amin'ireo tsena iraisam-pirenena zany na ny anivon'ny resaka amin'ny SADC io na ny amin'ny COMESA io na aty amin'ny firaisambe amin'ny vondrona aty amin'ny Océan Indiana zany COI io na ny anivon'ny AGOA ihany koa iarahana amin'ireo Amerikana na ny Sinoa ihany koa dia any amin'ny tsenam-barotra iraisam-pirenena zany de isan'ny misitraka an'ireo fanafana raketra reny ataontsika hoe orinasa afakabo reny amin'ny ankapobeny amin'izay mahafakabo azy zay mihitsy moa dia resaka tatao-ketra zany zay mety le hoe tsy mitatao zany ny vokatra avokarina ary amin'ny ankapobeny dia vokatra ondrana no vokarin'izy ireny fa tsy de tena tsy faina eto toerana fa de hitantsika eo zany fivoarany koa anatin'izay satria tafiditra ao anatina hoe fanadiovana assainissement zany zao ny ao anivon'ny ministerany toe-karena ihany koa ny mikasika amin'izay le resaka hoe orinasa maromaro fa 700 mahery 700 ano any no tsy mahafeno ny fepetra maha orinasa afakabo azy amin'izao fotoana zao zany de mety amin'ny lafiny anankiray mety misy fiatraikany ao amin'ny lafin'ny famoronana asa ary rehefa miresaka asa moa dia ao anatin'izany ny tanora ny tena voakasika amin'ny ankapobeny mety hisy fiatraikany ihany ve izy sa omena fahafahana hoe ahafahan'ireo manao régularisation amin'le hoe maha orinasa afakabo azy de hitantsika eo ny fivoaran'izany sy ny fanazavana amin'ny lafiny teknika mikasika an'ireo orinasa zay ataontsika hoe mandeha zany le procédure administrative mikasika an'ireo orinasa tsy mahafeno ny fepetra maha orinasa afakabo azy ireo ina ary katroka tsara ny amin'ny valora sasany amin'izao fotoana zao miato kely tsika misotro rano dia miverina eto sady manaraka dokam-barotra mahery 3 minitra ny amin'ny valora maraina samy vaovao mahafinaritra sy namana isan'ny akaiky nahita zany tamin'ny omaly tamin'ny taontsika hoe fampitam-baovao nataony teo anivon'ny orinasa mpitaterana abakabaka Madagascar Airlines fa de omeny zareo fitokisana hitatana zany amin'ny lafin'ny mpanatanteraka zany ny tale jeneraly ny mpanamory namana Radrabarlala isan'izao no tale jeneraly ny orinasa
Madagascar Airlines moa zany dia efa matotra akaiky ihany tamin'ny orinasa-panjakana Air Madagascar sakelika tao io zany amin'ny lafiny hoe tao anatin'ny fitondrana ara-joelona moa nisan'ny nananganana an'io ary nampiasa ny ataontsika hoe fitaovana sy ny fotodrafitrasa ny kompania mpitaterana Air Madagascar dia miarabanao rahalana amina arado ravaralala amin'izao andraikitra makadiry sahanao zao nao aloha raisiny ty anzy ty miarabary manao ahoana eny tompoko Allô? Eny ary. Raha batsika. Manao ahoana e? Momba le dia flo any Kenya misy teo. Any fanjakana samy manany azy ny flo any antenimera sy ny flo am-pirenena. Zavatra mahavarina anazy no atreto. Sabateo amin'ny tantarana fa zay fa mbola tsy zahita aloha hatramin'ny hoe misy ty Madagasikara teo flo am-pirenena sy ny flo any antenimera miaraka ohatr'io isaky mivoaka flo any PRRM madio foana le flo any antenimera pirenena. Tsy azo hoe inona tena fiarahana asa ve zany sa norma ve zany sa tsy haiko aloha. Tsy zany mahafantatra zamako dia tsy apsinaiky. Faharoa manarakaraka zany eo amin'ny le commune Antananarivo voatra ihany fasitry resaka. Za zany tena mampahery le PDS zany amin'ny asa ataon'io. Zany hoe tena hoe mizana doka amin'izana hoe mametraka dia-tanana amin'iny na amin'iny fa ny asanao raka atao fitana. Dia za sina indra-pilina rehefa hoe za zany mba manoro hevitra ihany anazy ataoko hoe anazy. Fa tokony amoaka mihitsy lalàna mihitsy monareo hoe fahadina ohatran'ny fahadina zany mivarotra amoron-dalana dia mametraka lalàna ohatr'izay zany nareo ary tratrasa vesitra zay mivarotra amoron-dalana dia eo amin'izay nareo vao mampiatra ny lalàna fa raha hoe tonga dia mametraka deganao toy fotsiny nareo efa tsy horarahinareo fa mametraka lalàna mihitsy hoe tsy azo atao mivarotra amoron-dalana fa etraka mivarotra amoron-dalana dia asasiana fara zay mafimafy kokoa zany. Eo amin'izay zany atao tambe amin'ny radio sy ny télévision sy ny alina zany zay lalàna zay. Ahafantarany olona rehetra hoe tsy azo atao mivarotra amoron-dalana. Eo amin'izay vao manentsika amin'izay dia tratra amin'izay dia atao mahitsy. Dia mampahery anao. Tika moa zany fampijery ihany dia fantasiko ihany dia tsatrana rehetra. Zay fa any Kenya tazana koa nareo filoha teo aloha raha tsy hoe tazana moa fa tena reo filoham-panjakana vao fidim-bahoaka teo aloha anisany any an-toerana ny filoha Eratsona Ramampianina ny filoha Marc Ravalomanana zany aloha tsara mba fantatra ihany zany mijery an'le filoha anankiray farany iny fa mbola mikarokaroka be mampiasa lopo misy eto zao ry Thierry hoe tsu eski lehilahy sao dia mitovitovy an'le tatsy Aswatini zany ao izy ety iny moa zany na dehibe fa zao mbola mijery hoe eski lehilahy andao za tsy izy miaraba tompoko maninona miteny azy zany ka article 42 iny miaraba tompoko atao miteny vazaha kely iny eny tompoko manao ahoana e miaraba nareo tompoko manao ahoana dia miaraba mipetrehatra rehetra Suskevitra kely ohatrany mialevanay fa tsy aprisika zavatra hafa ohatr'izany an'le PDS. Tsy vita vetivety arak'izay eritreritro io raha misea. Fa zao asa aloha asa ka raha mazaka an'ireo olona ireo hiasa ao aminy ny commune hoe metimety any zany. Lalàna lenao fa tamin'ny andro tsanana anaty misy ny jiro menana niendrika mpivarotra amoron-dalana mbola tsy hita rehefa zany. Fa zao mena asa aloha le olona dia mamorona tsena tena safaza mba hivelomany olona fa tsy misy hoe tsena misy rihana zany na niakatra any amin'le rihana fahatelo fa tsy misy vidy an'le hiakatra any fa miala tsy fa lasa ohatrany tontolo fotsiny le hevitra aprisika olona tsy ho vitany tamin'ny madame le Ramatoa Ravalomanana kely na tsy linina mihitsy hoe atretinareo mahazo mivarotra satria fatany fa mahatra le vahoaka fa tsy apirisia aminao tontolo fotsiny manaty le olona so da ndika teo ary zany no navatsika ataontsika hoe santatra nyresahana mihitsy an'ilay di ohatran'ity le hoe fionana any Nairobi Kenya ity zany amin'le hoe many amin'le resaka famajim-bola tsaroantsika tsara tamin'ny dina tao tatsy Afrika Atsimo ny filohan'ny vanavaozana dia hoe misy mpandraraha eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra liana ho avy aty Madagasikara no fampiasam-bola izany dia
mazava loatra andao aloha raisy ty anty rehefa vonina izy miaraba tompoko salama Allô? eny ary Ya, miaraba ny tompoko fa miaraba anao misy loatoloatra. miaraba Zao le izy. Tsy hoe amalele isaky rangaty olo teo. Fa izay mandeha eto eto Antananarivo renivohitra, zay mitondra tomobila angalana fonto amin'ny feteny. Misy etsalohanay tompoky eto dia nitaky an'ireo redevavy ny etsalohanay izay amin'ny Antananarivo renivohitra. Indika an'izany mampiasa lalana dia aoka ny lalana ho an'ny tomobila, aoka ny trottoir ho an'ny mpandeha eto. Mpivarotra amoron-dalana tsy mandoa eto be. Misekasekaina ohatran'izany. Asiavo mamoaka taratasy reo raha manana patente, raha manana statistika. Dia ireo hoe nandeha misy atsika eto Antananarivo mpandeha eto. Izay koa mba hitondra sora-bazety hilataka eny an-dalambe hoe ameo anay, zoanay ny trottoir anay. Fa mifery mpivarotra amoron-dalana. Ho atao an'izany hoe izy ity. Inona le fanavozana natao mba mitaky an'izany, zao no andro mba tokony hitakiana izany fanarahan-dalana. Fa olona nizarina mipetraka teo tamin'ny andro nandeha André Rajoelina, satria nanaovana récupération politique tadidio tsara fa nisy grève nataondreo teo e. Mbola kely ela izay nataondreo boîte amoron-dalana andreo dia efa niala iray andro reo dia naprisihana mifanaraka atao amin'ny commune atao amin'izay. Dia naprisihana indray dia lasa verina eo. Efa niala teo iray andro za eto dia manentana ampitandro filaminana monsieur le PDS miréquisitionné anao force de l'ordre apetrao eo dispositif amin'ny efatra maraina tsy afaka makeo reo. Apetrao eo amin'ny petite vitesse iny, aiza petite vitesse arabe hoe dia ivarotandreo. Zay andaretraretra zao hoe andeha ho amoha avela tsisy olona tena amin'ny afo be brito. Zay le izy mba hakeny koa mba fandarandarana mba mitaky an'izany izakay. Alao ny pneu arabe ho an'ny mpamio an'ny tomobila ny trottoir amin'ny mpandeha tonga. Fa tsy hoe ireo ny grève eo dia tamin'ny andro satria hoe nanaovana récupération tamin'ny andro nandeha André Rajoelina teo aloha dia izay no andeha ho arahana. Tsy kapony an'ireo. Tsy olona tena tsy hifidy anao reo raha tsy hifidy eto Antananarivo renivohitra fa olona mipetraka any Atsimorano be dia be amin'ireo. Kina nataony ety Analakely aty amin'ny petite vitesse, zay hoe nandeha amin'ny lalàna aty. Dia angamba avy amin'ny sira eny ary mahita ny lamina andaminana an'io moa zany ny eo amin'ny fiadidinan'ny tanàna raha amin'ny fahafantarana azy teo hitantsika eo ny fandaminana an'izany tsaroko tsara tokoa tamin'nisy fotoanandro le hoe tamin'ny mbola fotoanana André Rajoelina dia nisy kotsotsotsotsotsotso dia vetivety eo satria tena nandeha ny cortège zany tonga dia nisy ny orakoraka be teo manodidina ny gara teo. Dia aingana be mihitsy ny fandaminana an'ilay izy tonga dia nisy appel tena misy tonga dia lasa misy soboferangeza be mivoaka ery alohan'ny gara ery ritery rakotonirina dia misy aloaloha tonga avany ambony any hoe aloaloha miresaka aminareo alaminy ity tonga dia le filoha tamin'izany mihitsy mety tamin'ny vatana amin'le aniny ery dia voadingana daholo zany hatramin'le hoe misy be ny tanàna eo na PDS tamin'izany fotoa zany misy tompona andraikitra sanambara tonga dia voatery tena tonga dia hoe misaoty kapsily io tonga dia any amin'ny président dia taonina iny moa zany tonga dia nisy an'le fizarana fao be tery amin'ny kianja Malakam ery nandaminan-dara vary ankono sy menaka sy ny sisa mety tsy dia ohatran'izay intsony ny fomba fandaminana amin'izao fotoa zao ngamba ry iterera kotinirina ka zay koa le ohatra mampihoaloala be ao anatin'le izy fa zay koa mipetraka le fanontaniana itsika koa zany ve dia tena tsy maintsy hoe tity an'le kaporara ka tsy azo fihezina hoe tsy manaraka fitsipika mba mandeha tsy lavitra ito Madagasikara ihany raha makany Dego anao ohatrany milamina amin'ny tanàna makany Sainte Marie anao ohatrany milamina amin'ny tanàna makany manao ahoana ndao ary nametra-pialana lehibe ny tanàna na Tsirabe aloha raba tompoko Miarabanareo amin'ny Top Radio e. Tsaranga zany tsy resaka an'le Antananarivo renivohitra fa mba resaka ana Tsirabe ako. Nametra-pialana moa zany dia be ny tanàna. Omaly io. Za zany dia tena misaotra an'izay makasitraka an'izay le fametra-pialana an'izay ako. Satria ny antony be ity. Mandehana ninareo Tsirabe amin'izao fotoan'izao. Nandritra ny fitondrany mera volomboasary io. Fa tena ao koa ny ahitana ny gabo raraka. Grave mihitsy. Tena gabo raraka. Sy taxi be io, sy lalana. Fa iny am-bevany hôtel de ville iny mandritry ny taona dia misy braderie tsy haiko hoe mandritry ny taona. Tsara angaha dia gaga fa reo olona reo hoe tena reto le Lorange reto le volomboasary reto tena nateraka anao gabo raraka mihitsy. Io zao Antananarivo io zao dia tsy voafetsony io e. Ninona fa na fifamaritsika eto amin'ny Top Radio io sarotra ny mamany olana io. Dia ohatr'izany koa io Tsirabe. Ka ny mba angatahako fotsiny amin'io hoe GPD tsy asolo Tsirabe. Tonga dia mba raisy hoe tompoko koa.
ny fanapahan-kevitra amerina milolo indray ilay tanàna fa dia tena lasa bordel Atsirabe ny lasa bordel manarakaraka n'Antananarivo renivohitra nefa tanàna tsara mahafatifaty na diota aloha zao na loto na ny lalana na ny fandaminana ao an-tanàna ny tsena sabotsy moa zao dia tsy fantatritsony mamanamoana vita be zao sa manamoana fa nisy fanampiana be lehibe reny ka za zany dia mitsena tsy tokony hijanona fotsiny amin'ilay dia misy ao rangahy io fa tokony asiana audity mihitsy koa amin'ny fitantanany tanàna Atsirabe zay tokony mba tiako ora zay lafa dia misaotra betsaka aloha amin'ny topo radio. Ie deuxième grande ville industrielle indrindraindrindra Atsirabe tsika moa dia ta zaza lehibe tao zany taony tena amin'ny andro fahazazana sy ny fahatanorana zany dia Atsirabe dia malahelo mihitsy ny tena rehefa tena tonga eo tena tsotra zao mihitsy kosa le tanàna taloha nefa zany Atsirabe zany ry tery taloha milamina na ny arabe midadasika be na tôbilina enina ary milahatra eo amin'ny arabe rehetra teneniny teo amin'ilay toerana samihafa ohatrany hoe tsena sabotsy tsena avaratsena zany ny rano mafana ny rano visy zany ankehitriny aloha aloha tsy resahana betsaka fa ohatra mahavaky fo koa le mieritreritran'le izy efa tanàna tokony tena raha ny orinasa fotsiny raha manao ny research rahay tsy tokony ohatrany mihitsy ny eny migary zany moa dia ohatray ndao efa voninao ianao miarapa ahoana Anjara komina Antananarivo ada mamiaka lista. Anjara komina Antananarivo dia manazin tanàna mandamina ny tanàna. Asa komina Antananarivo mihitsy mandama manala vaky. Fa ianao le niaty zany dia sammy ianao. Ohatra ny ao anatin'ilay foroty reny zany anao zany anisan'ilay mitondra gros bras reo. Vaky ohatra fanjakana tena ao anatin'ny fanjakana be. Raha misy olona manana tena ho tena mba volontaire ka anao amin'ny zavatra io mba mena courage izy fa tsy apotsika eo fa ka io komina Antananarivo io natao mikasa iasanareo menaka anjaran'ny asan'ny komina Antananarivo raha fandamina ny tanàna izay no asany tokony hipetraka amin'ny asan'ny trairer avy zany olona rehetra raha ny asanao atao ny asanao dia manada ny asany lehibe amin'ny komina Antananarivo avao io mandamina ny tanàna dia tokony hoana gadavitsika rehetra fa hisiny filaminana zany manaky fandaminana rehefa fa nareo moa zany le mazaka mitondra sambo arô mba misy zavatra hita eto tanàna dia mitondra sambo dia mitora vato olona dia mitoraka ranomany olona ohatran'ny fanaonareo rehetra dia alatinanao amin'ilay fomba fitema ohatray mihitsy fomba fiteroaka amin'izay teo aiza namorona komina Antananarivo asa ho anareo menaka fa nga société komina Antananarivo mandamina ny tanàna no asan'ny komina dia ao anatin'ny asa mihitsy fanohana anareo menaka ao vaty eny amoron-dalana io mijaly zay komina Antananarivo mandohitra zay mandohitra zao ila vohitsaka tomobily zay amin'le nareo ny vaty ie misy société municipale amin'ny vitsivitsy eo nisan'izany ny SMA ny SMGD ny SMEV ny train urbain zany société ny bare zany société municipale daholo zany ny téléphérique koa mbola ho avy eo manao na téléphérique ry tery efa eritreretina ny anamboarana le izy grave be raha vela fotsiny eo vola tsy maintsy averina ny volan'olona miaraba tompoko eny ary miaraba manao ahoana isany tena marina ny fanararona mainty eo anaty atary miaty tsy tokony ianao fa le midina makany evetsy zao mivarotra io na trottoir dia le mpivarotra toa mitsangana eny amin'ny arabe indray izy tokony mivarotra dia le lalana tokony mandana an'le mpandeha zany mba mpivarotra ihany ko satria no telo an-dalana zay zany ny fivarotana amin'ny trottoir io trottoir dia arabe dia arabe tsy fantatra tsony ka le izy hoe tsoetsoetra mihitsy ny tokony raiky fa ny tena olana koa maty dia zao ato Antananarivo ato Analakely daholo moa zany misy vezenare ary mangogo ny lalany no tsy fantatra hoe no tsy fifinoana ny tsena tokoa ve fa hoe verena angamba zany ka raha misy tena forona na etazy na etazy dia fomba izay fa ny ataon'ny atao dia naly azy zany tena famalitany zavany filalany raiky antsony ny frotla lalampandeha tongotra io zay maika lakitsy any amin'ny arabe la mandeha fa tety amin'ny trottoir fa ny olona vitsy ny andeha inona ny asa le trottoir za tapitra le mpivarotra
dia mbola ho asiny le moto dia antanan'le moto dia tena ny tena miarika izany ny tena anao nge tsy fantatro tsony iso le spesialiste aloha fandaniana ananzy hoe nafaraka dia azo andaniana azy ty re mpivarotra reo satria reo tena tsy tandalaka reo nge olona tsy manana pataty favelona fotsiny hoe amin'ny maha-olombelona ny ijerevana ny fivelomandreo ie ny amaroan'ny mpivarotra moa zany dia mpivarotra moron-dalana io dia endrika iray maneho ampahabe maso zany amin'ny lafiny ataontsika hoe fahasarotana rotoekarena eto a Madagasikara mifamatotra amin'izany ny resaka asa dia izay le ataontsika hoe misy ifandraisany lehibe amin'itony ataontsika hoe ataontsika hoe road show ve zany tsy tena road show zany offensive diplomatique mety ho zay satria ambadika izany dia tokony hiteraka risarika le fisarihana mpamatsy vola ho avy eto mba hamorona asa ny famoronana asa dia ny tsy miankina zany dia zareo moa tsy maintsy mijery sy mametraperaka hoe manahoana aloha zany ny environnement ty amin'ny lafiny hoe lalàna amin'ny fampiasam-bola ny fiarovana ny mpampiasa vola ny amin'ny lafiny ataontsika stabilité mba tsy le hoe misy savorovoro isaky mihetsika ny aty amin'ny lafiny politika zany satria na fotsiny zany dia hita eo hoe mahasarika mpampiasa vola ve aty Madagasikara sa tsy daloha raha sy ny tsy manaraka ty miaraba tompoko tsetsehatra be mihitsy ny fa reo ataontsika hoe mba mahita ny zavatra misy an'ny firenena hafa hoe tena Maurice veranga tany kely dia zay nalamanga ary ohatra mbola mety ho lehibe